dia mbola mampitombono aminareo havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy. Ny lohahevitry ny amin'ity volana ity dia hoe sahy mitory ny fahamarinana. Dia amin'ity andro alahady alahady natokany antsika ho amin'ny alahady ndesiteke samy tanora kristianina zany ary arabainanokany eto zany ny tanora rehetra ary indrindra ny haikanto atao eton'ny fiangonana katolika satria ny haikanto zany no anatanterahantsika ny fanateram-bokatra tamin'ity andro an'ity. Izany haikanto zany ravana dia manana tanjona amin'ny volan'ny tanora tikanto sy sasehatra ary ny fomba entiny manatanteraka izany tanjona amin'ny famolavolana tanora zany dia amin'ny alalan'ny sehosehatra sy ny dia ny fivorian'izy ireo any tanànatsika rehetra tanora dia isaky ny alahady hariva amin'ny ora sasany ao amin'ny IFR efitra faradimy zay ary anehoany an'izany fitezana ataony zany dia anio arivo amin'ny enina zany dia manasa antsika rehetra izy ho tonga rotronazy amin'ny sehosehatra izay nampitonga ny lohateny hoe tsy adany mahantra. Fa ny soratra masina zay anankinatsika ny toloteny am'tianan'ity dia zay hitantsika ho filazany tsara ny Matthieu toko faharaiky amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo izay novakimin'ny zanatsika teo. Ny manaitra havana rehefa mijery ity mamaky amin'ny perikope dia ny zavatra hita voalohany dia ny fiangonana. Be fiangonana izy amin'ny be fiangonana, be fiangonana lay mpamoran-dalàna, lay sorona sy ireo. Dia hitantsika eto fa ny olona be fiangonana dia tsy mijery ny asa vita mihitsy izy fa ilay mpanao ny asa no mijery. Teto zany Jesosy Kristy raha niakatra tao an-tempoly izy na mpianatra izy dia marobe ny olona nanatona azy teo ary rehefa marobe ny olona nanatona azy eo dia lasa koa ilay mpisorona sy ny olona mba nanatona teo. Dia ny zavatra nataony dia hoe fahefana vaiza tsy ilay asa ataon'i Jesosy Kristy no mahasaritra azy hoe fahefana vaiza nahafahanao manao an'izao asa lehibe zao. Ny tena marina riavina dia zao ireo mpisorona sy ireo olona tokony nanao ny asa zay nataon'i Jesosy Kristy satria ireo mpisorona ireo rendeka manana fahefana fakana-sika rende manana fahefana mampianatra rende manana fahefana fakana fahakakana fa tsy nanao izy fa inona ny zavatra natery azy niady voninahitra niady fahefana zany ny zavatra namainy mpisorona ka rehefa tonga Jesosy Kristy dia voaongotra taminy zay voninahitra sy fahefana zay nahoana voaongotra taminy voaongotra taminy satria Jesosy Kristy zany rehefa tonga dia nanao amin'ny asa izay nahasarika ny vahoaka marobe ary ny tena raharaza dia le voninahitra sy asa zay neverony tazomina dia voaongotra taminy rehefa tonga Jesosy Kristy satria rehefa eo kianja ny tempoly eo dia misy eo zany le hoe eo tsy natoerana fampianarana misy ny atao hoe filofany Solomona dia ao anatin'ireny zany mipetraka ny raby eo anatin'ireny ny mpisorona koa misy mianatra an'izany teo jita amin'ny fotoanandro zany dia mampianatra dia samy manatin'ireny ny olona zany samy petrapetraka iny izy ka ny raharaha rehefa nampianatra Jesosy Kristy dia tsisy nakeny amin'izareo intsony ny olona fa nanaraka an'i Jesosy Kristy dia izy koa mahatonga teo mba mitsika teo asa zany hoe fahefana rehavana mbarotoa salany zany koa isika.
be fiangonana be fiangonana manatsika ary manatoetra ny tanora dia matetika be fiangonana be fiangonana rehefa be fiangonana io a rehefa mijery faombiazany hafa izy dia mialina ary eto tsy mba manana azy hoe iezaka nanateraka iny fa dia mialina izy dia manentsika ny namany iny riavina milamony tokoa ny zavatra afatra mba omenatsika ao anatin'izany a fiangonana zany dia zao hoe ohatsika tsy hialina zay mpanana fa miezaka kosa mba hanana zay zany mba ataotsika avovaina ny toe-tsaina rehefa mahita ny namanatsika dia mba tsy hialina mpanana fa ezaka mba hanana no veritsika hoe tsy mialina mpanana fa ny tena zavatra-tiany tompo ampianarina amin'ity perikolaty dia milazany hoe ny tena zanak'Andriamanitra tia ampianarina tia tompo ampianarantsika hoe iza tena zanak'Andriamanitra zavatra anankiroa zany mitranga hoe iza ny tena zanak'Andriamanitra izy ny voalohany zany dia zao ny tena zanak'Andriamanitra dia manaiky sady makatrao ahoana tsara hoe ny tena zanak'Andriamanitra dia manaiky sady makatrao ny zanak'Andriamanitra aloha raha resantsika dia hoe raha miresaka hoe zanak'zany za zao manan-janaka dia natao hoe zanako dia manana mpianakaviana dia soratra ampianarana ty raka tam'izao zako aminay ianina zay zany natao hoe zanaka fa ny zanak'Andriamanitra tsy misy afan'izay zay voasoratra amin'ny bokim-pianakavian'Andriamanitra le izy zany hoe voasoratra amin'ny bokin'ny lanitra zany natao hoe zanak'Andriamanitra zany ka eto zany ny mahazanak'Andriamanitra rehefa nanontany reto zany hoe reto mpisorona sy olona reto hoe fa efa namaizany no nahazo manao zavatra reto zao dia ty Jesosy Kristy ty tsy fantatro izy ty na hoe nianatra tamin'ny malagasy nianatra tany satria rehefa anontaniana izy dia fanontaniana koa navaliny an'ilay mpanona zalana role mpisorona zany rehefa nanontaniana izy hoe iza nanomeanao zao farefana zao dia namaly izy hoe za kosa dia ilazana za kosa dia ilazanareo zay fananao za Jesosy namaly notany hoe za kosa anontany anareo fanontaniana zany nasaina valiny fanontaniana zany za kosa anontany anareo zay zavatra railo dia zao ny farefana ny batisan'ny Jaona avy taizany io zany avy tany an-danitra sa avavy dia ohatrany hoe mahavalina be zany a satria zao hoe ahoana farefana be dia Jaona tapoka avy tena inona ny idinany zao eo satria zao io asa nataon'i Jesosy Kristy io dia asa manamarika fa zanak'Andriamanitra izy asa manamarika fa izy ilay Mesia fa oviana no nanamarian'Andriamanitra zany ka batisany zao atao amin'ny Jordana rehefa natao batisa teo i Jesosy dia ny zavatra nisy dia zao misoratra ny lanitra dia misy feo avy any an-danitra ity ny zanako malalako zay sisa zay zany tena laza ho Jesosy Kristy hoe avaiso miodikodina moa zany le mpanola tanàna tena tsy fantatra Jesosy Kristy hoe zavo izy tsy laza koa zay farefana fa eto lay anambara hoe iza ny tena zanak'Andriamanitra dia ny tena zanak'Andriamanitra dia zay manaiky sady makato no fanoharana izy hoe misy lehilahy nanana zanakaroa nanatany-moloko izy mialahy namato nandany nefa aveo nanaiky ary aveo nakiny amin'ny fahalalà izy nirahana dia nanaiky io nefa tsy nanatateraka raha mijeritsika hoe izy no namaton'Andriamanitra Jesosy Kristy hoe namaton'Andriamanitra fa sady tsy ho namato izy no tsy ilay fahalalà fa izy le Jesosy Kristy Jesosy Kristy le namatomatsy nandany nefa nanatateraka ihany fa ilay fahalalà nanaiky nefa tsy nanateraka fa Jesosy Kristy sady nanaiky
nakatolakatsika le tenen'ny tamin'ny 10 minitra sekapalaty teo a le hoe jetsy mandeha de soty de raha sitrapao rehefa am'farazy de hoe tsy sitraka ne atao fa nanao tsieko araojizy rehefa zay sitrapao de nitaterahany le izy nanaitra izy de nanao nakatoy izy dia nitaterahany zany fanekena zany isika rehetrrehetra dia vita batisy raha tena marina zany de zao isika rehetrrehetra dia voasoratra ao bokin'Andriamanitra hoe zanaky bokim-pianakavin'Andriamanitra de voasoratra fa ny fanontaniana hoe itsika ve le tena zanak'Andriamanitra satria voalaza zany hoe zay zanak'Andriamanitra dia zay manaiky sady makatoy firy zany fanekena fanataontsika teto eto nyvengonana be fanekena atao teto vao manomboka le batisa de mozy miray mandeha hoe manaitsy hafa ampianatra ny zanako sekola ady de mba hitatsika zao fa raha vale tsisy rehetra atao ty fiangonana tya dia tsy menaka sekola ady de manray fanasanto manao fanekena manaitsy aby fa amaty ny tenin'Andriamanitra isanandro sady mivavaka isanandro tanteraka zany tena tsy tanteraka zany ary milaza valova zao io fanekena manaiky nefa tsy makatoy io de manimba ny fiainana manontolo manimba ny fiainana mpianakaviana io manimba ny fiainana mivady hoe manaiky anao fa mivadinao so nefa aveo mivadika anao de tsisy anyfotsy fiainatokatrano manaiky anao eo mifiriny manaiky anao fa anao an'ity zavatisy tya ao anatin'izao fotoana zao dia tsy tanterahanao izy de hitanao fa misaroaravarany fiainam-pirenena ka izany hoe manaiky sy makatoy zay tena hoe ny atao hoe zanak'Andriamanitra tena zanak'Andriamanitra de voalohany indrindra dia zay manaiky sady makatoy ina niakalaoantsika zany niakalaoantsika de zao hoe ataovy zay efa netrenao ataovy zay efa netrenao fa faharoa ny tena zanak'Andriamanitra ary io fanoarana tao Jesosy Kristy io ny tena zanak'Andriamanitra dia zay mino fa tsy mafo ahoana le tena zanak'Andriamanitra tsy mafo tena ataony Jesosy Kristy ndraiky fanoarana teto mitoizany le izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa mpamonera sy mivavaka zany fa melona hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa Jona nakany anareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy mino azy ka hoe famoramony rehetra sy ny mpivavitsanga no mino azy fa ianareo kosa na rehefa nahita izany aza dia tsy mbola nanenina mba hinonareo zay zany le izy raha ny tena hoe hiditra ny fanjakan'Andriamanitra nefa dia voasoratra mihitsy fa ny olona mitsangajanga dia tsy tafiditra ny olona mpanaratra tsy tafiditrany ny olona mpimano tsy tafiditrany ny olona manao ratsy rehetra tsy tafiditrany ary anisan'izany tena hoe faratapony tamiratsy teo fiarahamonina ireto hoe mpamono rehetra sy vehivavy rehetra nefa nahoana hozy Jesosy Kristy rehefa neno lalana anareo izy ireo zany na zay Jesosy Kristy inona nahatonga azy ireo eno lalana an'ireo sorona sy molo reo satria izy mino izy tsy hoe nahampijangajanga azy tsy hoe nahampamorehitra azy tsy izay nahatonga azy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra fa izy mino rehefa nitoriny Jona izy dia tsy nanamafy ny fo izy fa miaitra izy nameno izy dia mino ty zany misy fanoarana anankiray tamin'ny namoana tontolo teny ty zany tena ohatra hoe naresy lahatra elaela moa teny ty tamin'izany tany ambanivohitra zany dia milaky nosym-piangonana eo misy trano-vorondolo dia eo foana le vorondolo dia maneno foana le anakiroso zany fa zao le vorondolo tsy mety miditra ao am-piangonana fa mijery maneno dia saran'izay isika ao anatin'ny fiangonana ato dia mieny foana fa mbola misy manamafy
misy tsy manaiky vafo fa lazakoa tena le hoe zanak'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra zany tena raha voalazan'ny bolana zay nambaran'ny mpitandrina teo tena tsy le hoe mahazo mihoatra fotsiny fa tena mandova ny lanitra ianao mandova ny lanitra ianao ao anatin'izany ary ao anatin'ny tia mba ahafahantsika mahita ny hoe manahoana moa zany miendrika zany hoe zanak'Andriamanitra zany dia i Paoly zany dia efa nanoratra ho an'ny Timoty araka ny fatritsika teo ao amin'ny Timoty faharoa izy hoe fa ao an-trano lehibe dia fanaka volamena sy volafotsy tsy fanaka volamena sy volafotsy any ao fa fanakazo taniko ny sasany memon'andro ary ny sasany halapara tsika rehetrarehetra a ty zany le trano lehibe le trano lehibe zany a dia tamin'izany fotoana zany hoe trano manakarena zany ny trano manakarena lehibe ary rehefa misakafo manakarena dia inona ny ampisoa sakafo azy plateau volamena sy plateau volafotsy nefa amin'ny manakarena ihany koa misy fanaka hazo sy fanaka tany ary atao inona reny atao fanalina miota avinanana ary nasina ihany koa fako sy zava tsy ilaina rehetra samy fanaka ao anatin'ny trano lehibe daholo zany rehetra zany ka eto zany dia manontany atsika ianao io ve lay fanaka volamena sy volafotsy sa lay fanaka tany sy hazo fa ianao io dia afaka hoe fanaka volamena sy volafotsy fa natolon'ny Paoly teto zany ny lalana faharoana zany hoe raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia mifanaka omembon'andro izy ary eo masina ka mahasoa manotombo vovoatra ho amin'ny asa tsara rehetra ka eto iavana miantso atsika ny tompo tia metraka atsika ho tena fanaka volamena sy volafotsy izy dia zao aza mamafy ny fonao dia rehefa misy nytoloteny zany am'izao a mahatsara anao fa misy zavatra tsy mety nataonao dia aza miala ny tompo aza mandositra azy fa manatona azy manetsy ary tahaka n'ireo hoe mpamora resy vehivavy zany reo mameno ianao mameno miandrarany taonao dia tsy mamerina mintsony dia aza tena zanak'Andriamanitra ianao ary ianao le fanaka volamena sy volafotsy mba hitadiditsika riavana efa ranao tsejeribibiveto ary nagazafaka nisaka mpanao fihetsiketsika renareny zany hitsangana manjary be fihetsiketsehina lolanetsika zany fa izao nytiana mipetraka sy mitaditsika dia hoe ny tena zanak'Andriamanitra dia ny tenitena zanak'Andriamanitra dia voalohany zay manaiky sady makato ary ny faharoa meno fa tsy mahafo ataontsika fihetsika tolotolona dia zao atsakany tana ny tena zanak'Andriamanitra dia zay manaiky sady makato ary zay meno fa tsy manafo ho an'Andriamanitra reo ny fonara zao